Manavana ho aminareo mandrakariva ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Anomboka izao fampovavahana izao isika ka ny salamo faha-efatra amby valopolo andiny ny fahavalo hatramin'ny faharoa ambin'ny folo no iarahantsika mamaky. Salamo faha-efatra amby valopolo andiny ny fahavalo hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: Jehovah Andriamanitry ny maro, enoy ny fivavako, mandrenesa ry Andriamanitry Jakobo. Andriamanitra pinganay io, tsy njovy, ka jereo ny tavany voahositrao. Fa nindray andro eo kianjanao dia tsara noho ny arivo, aleko mipetraka eo amin'ny tokonam-baravaran'ny tranon'Andriamanitra, toy izay mitoetra ao anday ny ratsy fanahy. Fa masoandro sy apinga Jehovah Andriamanitra, fahasoavana sy voninahitra no omeny Jehovah. Tsy aro zavatsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiny izy. Jehovah tompony maro, sambatra izay olona mahatoky anao. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra o Andriamanitra ianao, nitsinjo ny olonao ianao, nandritra iny alina iny, ka namposaka indray ny masoandro mba ho fahazavana ho anay ary tari-dalana anay. Dia nitantana anay tamin'ny tanànan-kavananao ianao ry Tompo, ahatonga anay eto an-tranonao amin'izao maraina izao. Miombona amin'ny mpanao salamo izahay manao hoe: nindray andro eo kianjanao dia tsara noho ny arivo, ary aleonay tokoa mipetraka eo tokonam-baravaran'ny tranonao Andriamanitra, toy izay mitoetra ao anday ny ratsy fanahy. Tompo, mba ho tsaronay eto amin'izao fanompoam-pivavahana tantirahana eto izao, fa manatrika ny olonao ianao, manazava ny olonao ianao, ary hamirapiratra eto indray ny voninahitra. Dia ny fanahinao masina ry Tompo no hanenika ny fonay, ary ho amin'izao toerana izao, naiza naiza koa misy olona mivory amin'ny anaranao manerana izao tontolo izao, dia aoka ho ao afovoany ianao. No ny aminao Jesosy Kristy ilay fahazavana sy fiainana, miaino mamaliany vavakay. Amen. Isaia toko faha-enimpolo andiny ny fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo farany. Isaia toko faha-enimpolo andiny ny fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny farany. Anaraka ny vaky ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo ianareo. Ny fampahoriana tsy ho eo amin'ny taninao intsony, na ny fandravana sy ny fandringanana ao anatin'ny faritaninao. Ny mananao dia ataonao hoe famonjena, ary ny vavadinao ataonao hoe fiderana. Tsy ny masoandro intsony ny fanazavana anao noho ny andro, ary tsy ny fangarangaran'ny volana no hanazavanao. Fa Jehovah no fanazavana anao mandrakizay, ary Andriamanitrao no voninahitrao. Tsy lentika intsony ny masoandronao, ary ny volana tsy hisoka, fa Jehovah no fanazavana anao mandrakizay. Ary ho tapitra ny andro fahalahilovanao, ary ny olonao rehetra ho marina avokoa. Hanana ny tany ho mandrakizay izy, eny ho volomaitso eo amin'ny sahako, asan'ny tanako ho fampisehoam-boninahitra. Ny kely ho tonga arivo, ary ny malemy ho tonga firenena mahery. Izao Jehovah no hanafaingana izany amin'ny fotoany. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Amin'ireo andinina izay narahantsika tao anatin'ny vakiteny, dia manamarika isika ry havana fa miverina indroa ny filazana hoe: fa Jehovah no fanazavana anao mandrakizay. Ao amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo, tapany fahatelo, sy ny andininy faharoapolo, tapany faharoa. Manandanja araka izany ny filazana, fampanantenana fa Jehovah no fanazavana mandrakizay. Jehovah no fanazavana anao mandrakizay. Ao amin'ny bokin'ny Isaia dia ahitantsika
Ny tapany voalohany ny zanak'Israely any am-pahababona. Ny tapany faharoa dia filazana fampaherezana manomboka amin'ny hoe ampionony ny oloko ho Andriamanitrareo ao amin'ny toko 700. Ary ny tapany farany dia milaza ny amin'ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny fahatanterahany famonjeny ratra izay. Anisan'izany riavana izao Isaia toko 100 izao, fampanantenana filazana ny amin'ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny fanjakany ratra izay. Jehova no fahazavananao mandrakizay. Manomboka amin'izay fiainantsika izao, na tamin'ny fiainan'ny zanak'Israely mbola tao anatin'ny fahababona, no efa nitenenina no hoe Jehova no fahazavananao ho mandrakizay. Eo amin'izay mety fahamaizina ny fiainana any am-pahababona, eo amin'izay mety hiainantsika ety anivon'izao tontolo izao mbola misy aizina, dia misy fampanantenana araka ny tenin'ny Isaia mpaminany hoe Jehova no fanazavananao mandrakizay. Manazava ny mino ny tompo, manazava ny mpino ny tompo. Ndea ho raisitsika ny fitandrisana ny hoe masoandro sy volana izay fanazavana hitantsika ny amin'ny lanitra amin'ny andro sy amin'ny alina. Raha tanisaina ireo eo amin'ny 720, 720, 20, indrindra dia toa soloana hoe tsy ireo intsony fa ny tompo no fanazavana. Dia adikatsika amin'ny fiainantsika andavanandro izany ry havana, ny asan'ny masoandro eo amin'ny fiainantsika. Voalohany, fanazavanantsika mandrakizay ny tompo, milaza zany fa fanombohana fiainana isan'andro izy. Fanombohana fiainana isan'andro ny tompo. Mamoa antsika maraina ny masoandro dia manetsika antsika izy. Fanombohana fiainana isan'andro ny tompo. Fa misy olona taitra ny masoandro miratra, fa tsy taitra ny amin'ny fahazavana omen'ny tompo. Tsy taitra ny fanazavana omen'ny tompo toy ny tenin'Andriamanitra, toy ny afatry ny mpaminany. Miteny ihany Andriamanitra fa mandeha ho azeny ny fiainany. Olona tsy taitra ny tenin'Andriamanitra, olona tsy rototra hihetsika noho ny tenin'Andriamanitra. Manome fiainana vaovao isan'andro ny tompo. Tonga eo aminao ny tompo amin'ny alalan'ny teniny, manazavanao isan'andro. Mifoaza ary indrindra mandihana, mihetse aoka hanetsika anao ny tenin'Andriamanitra lay manazavanao. Manomboka fiainana vaovao isan'andro miaraka amin'ny tompo amin'ny fahazavany ny teniny. Fa ny faharoa, manazava ny mpino ny tompo, manazava azy mandrakizay, dia manafaka azy amin'ny aiziny fahotana. Hitantsika ery amin'ny 2:20, hoy ny soratra masina ny tapany voalohany manao hoe ny olona rehetra ho marina avokoa. Jehova ho fanazavananao mandrakizay. Sokajin'olona tokana no lasa vokatry ny fanazavan'ny tompo, dia sokajin'ny olo-marina, ny olona afaka tamin'ny aiziny fahotana, ny olona voavela heloka, ny olona namariny ny tompo. Manazava antsika mpino ny tompo, nanalatsika tao anatin'ny aiziny izy, namela ny helontsika. Raha ho vakintsika ny voalaza ao amin'ny Kolosiana toko 1, ny 2:12 hatramin'ny 4:12 dia milaza izany indrindra. Ny Kolosiana toko 1, 2:12 hatramin'ny 4:12. Izao no voasoratra amin'ny anaran'ny tompo. Misaotra ny iray izay mampahamendrika antsika anananjara milova ny olona masina eo amin'ny mazava,
sady nahafaka atsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra atsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany izay ananantsika fanavotana dia ny famelana ny elontsika. Ilay tompo fanazavana antsika ho mandrakizay dia nanafaka atsika tamin'ny aizy ny fahotana ary namela ny elontsika. Tena nataony mpandova ny fiainana mandrakizay isika. Eo ambany koa amin'ny Isaia dia misy hoe anana ny tany ho mandrakizay. Manazava atsika pino ny tompo ary manafaka atsika tao amin'ny aizy ny fahotana namela ny elontsika manome atsika fiainana mandrakizay. Misy olona nandre ny tenin'Andriamanitra fa mbola ao anatin'ny aizy ny fahotana ihany. Tsy izany ianao fa nazavana ho anao mandrakizay ny tompo. Misy olona izay nandre ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra, nahita ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra fa mbola karazan'olona ao anatin'ny fahamelohana ihany, tsy sokajy ny marina. Ry havana malala, manazava antsika pino ny tompo. Efa tena ao anatin'ny sokajy ny olo-marina ve ianao ka miaina ny famelan-keloka tokoa. Efa tena ao anatin'ny sokajy ny olona marina ve ianao ka efa afaka tamin'ny fahamaizina ny fahotana. Fa ny fahatelo, manazava antsika pino ny tompo ka mampifaly antsika. Miverina eo amin'ny 9:20 isika, filazana hoe fa Jehova no fanazavana anao mandrakizay ary ho tapitra ny andro falahelovanao. Manazava ny pino ny tompo, manome atsika fifaliana izy, mampifaly antsika izy. Tao ny tantaran'ny Paska, nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, dia niainga ny mpianany roa anankiroa, niainga ho an'ny Emosy avy ao Jerosalema, malahelo ary miresaka ny alahelo ny eny an-dalana, fampizara ny alahelo ny eny an-dalana. Ao amin'ny 4:20 Lioka 4:20, ny 13:30 hatramin'ny 5:30. Eo amin'ny 9:20 dia misy filazana hoe no ajambaina tsy ahita ny mason'izy ireo. Fa rehefa nandeha niaraka tamin'ny tompo teny an-dalana izy, eny amin'ny 13:30 dia nambarandray. Fa 1:30 dia nambarandray fa nampahitana ny Jesosy izy ireo ary faly indrindra. Dia niverina tany Jerosalema, faly nilaza hoe efa nitsangana tamin'ny maty Kristy. Mampifaly antsika ny tompo raha manazava amintsika ny momba azy rehetra ao amin'ny teniny. I Lioka 4:20 io mihitsy moa dia fanazavan'ny tompo araka ny voalaza ny momba azy tao amin'ny soratra masina. Rehefa tonga eo amintsika ny tenin'Andriamanitra ho fanazavana antsika, dia tonga manana fifaliana sy toky isika ary afaka mizary izany fifaliana izany amin'ny namantsika. Ireo roalahy nakany Emosy, rehefa nahita tokoa ny tompo nitsangana tamin'ny maty, dia niverina indray ny lalany 20 kilometatra ampifaliana izary izany fifaliana izany. Ry havana malala, nivezivezy eto amin'izao tontolo izao isika, fa indro ny fanazavan'ny tompo amin'ny alalan'ny teniny miara-dalana amintsika isan'andro mandrakariva. Tena miteraka fifaliana ho anao ve ny tenin'Andriamanitra, ary sy fifaliana azoninao fotsiny fa fifaliana zarainao amin'ny hafa. Mba tena ho tsaronao hoe rehefa mamangy ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra, mamangy anao dia manam-pifaliana ianao ary afaka hiverina ny an-tranonao, hiaona amin'ny mpiarabelona aminao, izary izany fifaliana izany. Ny faefatra farany havana azo ambarany amin'ny asan'ny tompo manazava antsika mandrakizay. Manazava antsika mandrakizay ny tompo, fanazavana mandrakizay dia mampiariary ny momba antsika. Rehefa tonga ny mazava dia hitanao ny momba anao rehetra. Raha mifo maraina ianao dia hitanao volonao misaritaka, izay mety tsy mety tsy lavorary eo amin'ny fiainanao, ny tranonao mbola mikorotana. Izany ny asan'ny fahazavana, mampiariary ny mombanao, ny momba antsika rehetra,
fahazavana. Ary asan'ny tenin'Andriamanitra koa izany mampiariary momba anao. Hoy ny epistily nosoratan'i Jakoba. Raha manoloana ny soratra masina isika dia toy ny olona mijery ny tenantsika amin'ny fitaratra. Io no fitaratra manoloana antsika, mampahazava momba antsika rehetra. Dia tsaronao ve fa nanambara momba anao ny tenin'Andriamanitra manoloana anao? Teny izaho mihitsy ny lazain'izany tenin'Andriamanitra izany, teny izaho mihitsy no ambaran'izany soratra masina izany, ary vokatra izay dia tsarovy fa ny tenin'Andriamanitra ihany no mitondra anao hampiariary koa ny voninahitr'Andriamanitra. Izany no ambara eto amin'ny andininy 20 tapany farany, asan'ny tanako ho fampisehoam-boninahitra. Rehefa ikentsika hanazavantsika mandrakizay Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny dia tonga fampisehoana ny voninahiny isika. Ilaozantsika ilay mahatsikaatsika feno aizina korotana, mety loto ny fahotana, loto ara-batana koa, fa tonga fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra isika. Izany no asan'ny fanazavan'ny Tompo ny fiainantsika mandrakizay. Ary amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia fanazavana indrindra amin'ny alalan'ny teniny. Voalohany dia ho tsaroantsika fa rehefa tonga manoloana antsika ny tenin'Andriamanitra dia manomboka fiainana vaovao hatrany, isan'andro mandrakariva isika. Rehefa tonga manoloana antsika ny fanazavan'ny tenin'Andriamanitra dia manamarina antsika izany, miala amin'ny maizina isika ary voavela heroka dia tonga ao amin'ny fiainana mandrakizay. Rehefa manazava antsika ny tenin'Andriamanitra dia olona feno fifaliana isika, iverina eny amin'ny fiarahamonina afaka izara fifaliana. Rehefa manazava antsika mandrakizay ny tenin'Andriamanitra dia tonga olona fampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra izasianao. Hoy izany tokoa ny isika. Ary raha manasanao mba andinika kely hoe inona koa ny asan'ny masoandro eo amin'ny fiainantsika dia mbola afaka mitanisa zavatra be deaibe ianao, vokatra izany hoe asan'ny masoandro. Ary dia adikao eo amin'ny asan'Andriamanitra aminao isan'andro sy ho mandrakizay ny asan'ny masoandro dia hitanao hoe olona tena velona ianao, velona ao amin'ny Tompo ary velona mandrakizay. Satria hoy ny soratra masina hoe Jehova no ho fanazavana anao mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Tompo masoandro sy ampinganay tokoa ianao, ary ianao no fanazavana anay mandrakizay. Ety amin'izao tontolo izao feno karazana fitenenana dia indro ianao manazavanay amin'ny teninao ka manome anao fiainam-baovao isan'andro. Mitari-dalana anay hiala amin'ny maizina ary andeha amin'ny mazava mba hiainanay amin'ny fahamarinana, fiainan'ny voavela heroka, fiainan'ny olona efa mandovany mandrakizay. Indro ianao manazavanay amin'ny alalan'ny teninao ka mampifaly anay mba hahatonga anay ho mpizara fifaliana amin'izay mifanerasera aminay. Indro ianao manazavanay amin'ny teninao ilay tsy miova mandrakizay ka mahatonga anay hampamirapiratra ny voninahitrao, na dia mety olombelona vasoka sy mbola alofan'ny aizin'izao tontolo izao azy izahay dia avoakanao amin'ny famirapiratany voninahitrao. Jesosy Tompo, faly izahay manatona anao, mandraindray ny fanazavanao ka amin'ity tontolo andro ity dia tary io lalana amin'ny fandaharam-potoananay tsiraray avy, mba ho fifaliana ho an'ny mpiarabelona aminay ny fisianay eny anivon'ny fiarahamonina eny, mba ho fanazavana izay ao anatin'ny aizina ka ho fitaomana azy ireny anatona anao ilay fanazavana ho mandrakizay. Apetraka eo am-pelantananao ny fanahinay rehetra mba ho avadika ho fitoniana sy fiadanam-po izany. Tonononay eo aminao ny marary na iza na iza mba hametrahanao ny tanam-pahasoavanao ho tarafy ny fahazavan'ny teninao ka nana fanantenana fanasitranana tsy ara-nofo ihany fa ara-panahy indrindra koa dia famelan-keloka.
indreo ny manamanjo tompo misy anankiray mpianakavy ny finoana na moa ny iray tapo dia ianao ialoha ny asan'ny fiangonana amin'ny famangina sy ny fampaherezana amin'ny ity anio ity. Ianao no hamangy ireo manana olana samihafa ary hanome azy ireny fanantenana ny amin'ny farany. Ianao no ampahery ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny eo amin'ny tany sy ny firenena eo amin'ny fiangonana ao Andriamanitra, mba tena ho azavain'ny teninao amin'ny andraikitra eo an-tanany izy ireny, ka havita izany araka ny sitraponao marina. Jesosy Kristy manan'izay manery anay izahay, ka tetonoanay am-pomangina izany ankehitriny ho an'ny vady andefimandrinay na ny ray aman-dreninay, ho an'ireo zanakaina ny iray tapo aminay, ho an'ireo mpiara-miasa aminay na ny mpiara-mianatra aminay, ho an'izao fitandremana nametrahana ao anay izao. Hazavao Tompo ny fonay, hazavao ny fanahinay, hazavao ny sainay, hazavao ny mombanay rehetra, ary ankininay feno eo ambany fitarian'ny fanahinao masina, andeha amin'ny faharesen-dahatra araka ny sitraponao. Ny asa andraindrainay amin'ny sabotsy sy alahady ho avy izao amin'ny fividianareo biraon'ny fiangonana, ny komite lehibe ary ny mpandini-bola ny fiangonana. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay nampianatra anay hivavaka hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay anio izay nasahaza ao anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa amin'ny fahatokiana ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy Kristy Tompontsika sy Andriamanitra raintsika, izay efa tiantsika ka nanome antsika fampionona mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana, no hampionona ny fonareo sy hampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra, mandihana amin'ny fifalian'ny Tompontsika. Amen. Petraka ianareo. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.